enina novambra 5/7/7 enina novambra 13/12 20 taona katroka androany na maindrovana Antananarivo na ndrovany Manjakamiadana no afantarany maro azy nanamarika izany ry zareo teo anivon'ny fiombonam-ben'ny ampanjaka sy ny zanak'andriana teto Madagasikara nisy ny fanambarana izay niraisan'izy ireo hoentina anarenana androva. Mitaky ny anokafana ny fanadihadiana mahakasika ny fahamaizan-drova Manjakamiadana indray ireo fiombonam-ben'ny ampanjaka sy ny zanak'andriana eto Madagasikara raha toa ka ifanatsahatra izany. Izany ny fanambarana nataon'izy ireo nandritra ny fahatsiarovana ny fahamaizan'ny rova tamin'ny 9 novambra 5/7/7 izay feno 20 taona amin'ity taona 13/10 ity. Fiombonam-be ny ampanjaka sy zanak'andriana eto Madagasikara izay tarihako Prince Révérend Docteur Andrina Gabarouel dia voalohany manameloko tanteraka ireo nandoro ny rovan'ny Manjakamiadana, rovan'ny Antananarivo. Fantatra fa Lasantsy Kérosène no nandorona an'izy io zany araka ny fanadihadiana atao. Ka tokony misokatra indray ny fanadihadiana ataon'ny fitsarana ary melohana ireo navandoza na vahiny izy ireo na malagasy teratany. Ity rovan'ny Antananarivo ity dia tsy musée mihitsy, tsy musée fa lapam-panjaka. Ka ny fanarenana azy zany dia tokony ajaina tanteraka amin'izay lapam-panjaka izay sina lapa-masina anaty toerana masina ary Madagasikara raha teo moa dia tany masina. Manaraka izany dia tonga eo amin'ny kion-dalan'ny tantaram-pirenentsika. Ny rafitra républicaine laïque démocratique napetraka ny mpanjanatany frantsay entin'ny Jacques Foccart tany Afrika sy teto Madagasikara dia mitondra ozina ho an'ny firenena. Nentina nanapotehana ny soatoavana sy ny kolotsaina malagasy ary nentina ihany koa nampahantrana ny vahoaka malagasy 2.50 isan-jato ny vahoaka malagasy nampahantrana ary nentina ihany koa nandrobana ny harem-pirenena ka ny vahaolana maritra ho an'ny firenena dia ny fametrahana rafim-piarahamonina vaovao, fametrahana lalam-panorenana vaovao fanjaka Madagasikara, manaja an'Andriamanitra Andriananahary, manaja ny soatoavana sy ny kolotsaina malagasy ary manaja an Jesosy Kristy mpanjaka sy tompony tompo. Mangataka ihany koa izy ireo mba hamaritana 10 isan-jaton'ny teti-bolam-panjakana atokana ho fanarenana ny rova. Tsy ankasitrahan'ny fikambanana ihany koa ny anaovana ireo rova sy lapa eto Madagasikara ho lasa vakoka. Amin'izy ireo tokony homen-daja ny soatoavana sy ny kolotsaina malagasy amin'ny alalan'ny fanajana ny lapa izay sarobidy amin'ny malagasy. Tao anatin'ny 4 taona izao dia niato ny fanarenana ny rova Manjakamiadana ary hatreto dia ny 5 isan-jaton'ny asa ihany ny vita.